tany enina teto Antananarivo renivohitra dia nisy ny fikambanana Béton Armé nanatanteraka ny fanadiovana faobe araka ny baiko ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny PDS ny tanàna Antananarivo Richard Ramanambitana. Eo anilan'izy ireo mandrakariva ity fikambanana ity amin'ny fanomezan-tanana amin'izay asa fampandrosoana izay indrindra ny fitandrona ny lafiny fahadiovana, izany hoe tsy lavitra azy ireo ny fikambanana Béton Armé. Ny namontana iray manontolo no nanatanterahana izany nahitana ny filombonaitra izany fikambanana izany ary ny farana tetsy amin'ny CSB de namontana tsy ny fanadiovana ihany fa fampianarana indrindra ho an'ny mponina manodidina ny fomba fanadiovana sy ny fomba fanariam-pako dia notontosaina nandritra itsy hetsiky ny zoma faha 12 ny volana aprily dimy araka tamin'ny fikambanana Béton Armé. Fanambara Andramatoa Sabatina Victoria filombonaitra izany fikambanana izany fa itoy tsy janona ridiny eny amin'ny fokotany maro samihafa ny asa sosialy izay imasoan'izy ireo indrindra ihany koa nisy fiara-miasa amin'ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo ny PDS Ramanambitana Richard. Béton Armé misy indray ny fanadiovana faobe Ramatoa filombonaitra ny nazambara araka ny baikon'ny président amin'ny fahadiovana dia ao ihany koa ny fiarahana amin'ny PDS Ramanambitana Richard nanome baiko izy hoe Tananarivo iray fo Tananarivo madio lavitry ny kolokolo dia izay Béton Armé dia miezaka mandrakariva manaraka amin'ny baiko rehetra izay misy ataon'ny PDS satria izay miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo. Ny Béton Armé dia miaraka amin'ny Richard Ramanambitana izay PDS amin'izao fotoana izao dia manatanteraka ny asa fanadiovana rehetra ety amin'ny CSB2 satria ety toerana fahasalamana nefa ny faharotoana be ohatran'izao ety dia miezaka manao an'izao fanadiovana izao izahay. Ny Béton Armé aloha aoka tsaroky efa tsy eto amin'ny 4e arrondissement foana manao an'izao asa fanadiovana izao fa ny sisa arrondissement rehetra zao dia feno anay manao asa fanadiovana feno Béton Armé daholo fa eto zany moa ny 4e arrondissement no iresantsika fa ny ankoatran'izao dia ny asa sosialy mitohy hatrany ho fiaraha-miasa ho fanampiana ho fifanomezam-pitiavana ho andreo fikambanan'ireo. Efa manomana programa tsy hely izahay ho an'ny fokotany isany tokony dia miaraka izay satria ny miezaka manatanteraka ny baiko sy ny didy rehetra izay iarahana amin'ny filoham-pirenena izay indrindra moa ny PDS Richard Ramanambitana. Manao ahoana tompoko ny fanaraha-maso ny fanadiovana fandraindray vita ny fanadiovana afaka ora vitsivitsy dia miverina indray. Natao eto ihany koa dia ampianatra ny olona ihany koa ampianatra ny olona mihitsy ohatr'izao fomba fanariana ny fako tsy aparitaka eny amin'ireo baka ordure ireo aparitaka eny ivelany eny izy fa tena ampianarina ny olona hoe atao anatin'ilay baka ordure mihitsy ny fako. Efa maheno izay ka manasa ny Béton Armé rehetra izay maheno an'izay ho tonga.